Fa eo amin'ny lafiny tsy fandriam-pahalemana kosa indray dia trangana fanafiana cash point tao amin'ny fokontany Ambivanio omaly alina no arahantsika atao anatin'ity fanadihadiana ity izay naharatrana vehivavy mitondra voka iray ary nahalasana vola an-tapitrisany maro. Ny andinindiny izay avy hatrany azy. 7:07 tapitrisa ariary no lasan'ny mpangalatra ny andritra ny fanafiana cash point iray atao amin'ny fokontany Ambivanio Omaly ka ny 7:07 tapitrisa amin'ireo dia leila vola ary ny 13 tapitrisa ariary kosa dia solde atao anatina finday naratra mafy tamin'izany moa izy mivady izay nitazona n'ity cash point ity ilay ramatoa nefa mitondra voaka 7 volana. Falikaligny hoe continue vita zay ody am'zegny misy bajaj mitsanga amin'ny lalagna tokotro amin'ny lalagna ivily an-tragnonay ke io misy bajaj mitsanga iny ndraiky lehilahy roy zegny magnano miady vatro zegny ro miady vatro freny bajaj andra fa haly ke namaly chauffeur bajaj igny fa 5 000 za mitondra anareo magnany fa izy koa olo hafa mitondra anareo 7 500 ke moment zigny zay amizay misefoka anivondreo io fotony somary nitirendreo teo zay lala reny bajaj iny ndraiky olo roy misy gony fopitrahany araiky tsy haiko hoe gony charbon igny amizay za dika reo donc eo amin'ny 1 mètre vangoindroko ity amin'ny bately araiky voalohany amizay latsaka agnaty kanaly alatsaka agnaty kanaly amizay araiky nanambotra korny ankanjoko mety izy namango amin'ny tahezako io zany lefa ambala tafilefa nikeikaiky olo jiaby vonjeo fa tsisy olo nagnaty bajaj nangatahandreo niadivandreo vatro frais igny mbala tatrako volana taminany andesa l'hôpital za ho izy omeka ny démarré ny bajaj nany izy fa tsy tatrako amizay losy jusqu'à amin'ny aparcage Ambivanio teo koa zany nananga bajaj araiky koa zay essence-naka tsy mahavy agny la iny manafa raiky eliely zay igny amizay za mahita olo roy mpandefa vola aminaka io za lome magnatogno ro igny ro lahy igny nanambitamby bajaj teo tondra zay jusqu'à parcage ny Dar es Salaam essence-ny araiky tsy mahavy zay jusqu'à l'hôpital be aty igny amizay navy teo amizay nitady bajaj hafa koa ro manafa roy nitondra za igny jusqu'à zay navy aty jeu mitoetra ny fanafiana sy vakitrano ary alatra maro isan-karazany ao Nosy-be ka mampitaraina ny mponina satria mamono sy mandratra mihitsy ireo jiolahy raha nahazo antso tamin'ny alina moa ny mpanao gazety sy ny ben'ny tanàna ny Nosy-be dia nidina ifotony nijeriny zava-misy ka davela tao ny famakiray sy gonina charbon roa izay fitaovan'ireo jiolahy. Magnano dalal charbon but tsy mariny ireo boka nanta charbon ro latsy bonheur ny doko io misy zanakanay nahita roa ny doko io ary zanakanay misy mahay sorandreo fa mpandafy charbon magnano boka agnabo ro io boka ato aia boka pasimena be eo sisa ta mary ireo mizaha azovy olo ravegna eto magnano mampidi bola ro io nefa ro fa mandamy plan fo ro io tsaraiky ro io misy efatra ro io eto teto ro efatra io magnano par téléphone fo ro ary elany lome boka ty ary elany boka lori samby nagnaraka lalagna mividy bonare na itsy amindray izy naraiko zao zay olo ro ela ro amindray misy mesy be mindro zay navany ko egny eo misy tsolo torche téléphone nandalo nambarako taminamako za tsy mitondra téléphone anao mijanona volagno fa atsika tsofirendro nefa araiky amindro fa nipitsa lori zay nipodina agnaty manaitra ny tompon'andraikitra ny vahoaka ao Nosy-be mba hijery akaiky sy androzy vahaolana maritra fa mandry tsy lavoloa ny mponina satria dia matetika miverimberina ao Nosy-be ny fanafiana sy ny vakitrano ary ny alatra maro isan-karazany. Marina Mofa manaraka fitsaboana ao amin'ny hôpital be izy mivady voatafika alina tsy atahorana loatra ny fahasalaman'izy ireo nakary azy ireo ny ben'ny tanàna ary dia nanampy tamin'ny vidim-panafody ihany koa.